sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny Fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Miarahaba finaritra tompoko lahy, salanitra tompoko vavy. Faly tokoa ny mpankafy Kristy. Miarahaba antsika eto anatin'ny fandaharana Baiboly sy kolontsaina. Miaina ao anaty fahasahiranana tokoa ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Zary nofinofiny maro tokoa ny hoe hiakatra ny arivo hitady asa satria te hiotra eo amin'ny fiainana. Ny fahatrana raha teo ihany koa mahazaka maniraka hoy ny fitenin-drazantsika. Tantara mahakasika izay indrindra no hozarainay mpankafy Kristy ho antsika rehetra, ka efa vonona daholo ary ve isika hiaino hoe andray lesona raha teo ihany koa aorian'ny tantara. Manasa antsika rehetra indray ary hiaino sy anaraka finaritra sady saintsaino ihany tia Petera voalohany toko 5:7 tia manao hoe ary apetra ao aminy fanahianareo rehetra fa izy no miay anareo. Amen. Nao apetrana nanaraka ny tantarantsika. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Rahoviana vao Davida. Rahoviana vao Davida. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Fitiavana Rasolarojao no Radrindra, Sylvain Rasavindrafara no Ragola, Miriam Malalany avy no Tantine, Nirina Lalo Estera no Gertrude ary Tojo Rabesan-dratana no Tandrony Filaminana. Radrindra, tena makaleo be le ty fiainana ty ambany vohatra ty a. Ndao mba hiakatra any Antananarivo hitady asa. Hita lesy ragolako. Haiko ve mba mitovy hevitra ohatray? Za efa ela ny saintsaina ny zaniko. Aiza ve letsika tena tsy mahita atao mihitsy paharivandro. Dia ahoana indray nefa niasa tany amin'ny fambolena tao aty? Tsika ve letsy no misasatra mafy ery mamboly nefa ny olona ao amin'ny vilona mihinana fotsiny ao. Ka zay le fiainanako. Sady mafy aloha ny asa ty ambany vohatra ty Zany hoe io no nabotrabotratra izay. Zay ane letsy le efa teneniko amin'lahy Ndao hitady lalana hialana ty fa marina tsy ran'ny aina Ohatranay le zao Ragola tsy mba manana tany fa mamboly ny an'ny sasany fotsiny. Efa mangana ohatran'ireny inona ireny ianao nefa ny ampahatelon'ny vokatra tsy maintsy omena ny tompon-tany. Zany izy hoe tompon-tany. Elano mifofotra mivelivy nefa izy mamata ambonina fotsiny. Tsy lasaka. Roviana lesy vao mba ho pata be tsika Ragola. Aza miredoredy le tsy Radrindra. Inona koa mampimehalahy amin'izany nefa c'est pas trop Radrindra, c'est pas trop Ragola. Zany ane nilazako an'lahy hoe ndao mba hiakatra fa any amin'izany renivohitra Madagasikara ao zany ane hono misy ny vola Ndao tokoa sady tena efa mamizana be ty mitanangady tiako. Nefa raha andeha moa zany ty dia aizo anahita fre. Ndao le tsy varitra koa.
zay vola azo eo tonga dia avaditsika fre dia koa aniza nefa namidy lay eo elary ty tsy manana na dia tongotra koray aza. Andaolo ty hitadava ny hevitra lailava eo bokery taony mikarataka kely lo. Ineny tsy maintsy azoko ty kalamary ty anio dray ary tsy mandeha irery izy zany ay kosa eo koa eny le masiry dia ahoana nefa dia hosahako ve Andriamanitra Zanahary mifona aminao tsy maintsy anao kely an'ity mba votanay sy rahagola aloha io azoko ty anio zay ka iny fa tsisy nahita ary aloha hiala mangingina ka ary mangina ary kalamara sy le masira ato anaty sibikatonareo aloha ao fa vadika vola amin'izayko. Fa inony ty sibika entin'ny laty radritra sady to falifaly be ane la zany mangina vazabe resaka eo ragola oko tsy radritra akohan'olona taiza indray tia nangalarany laty aza be resaka eo aragola ndao fotsiny lo manaraka dia zay tsy afaka ny anaika an'izao kosa aloha na inona tsy fananana ve le roa dia angalatra avitsory andreo akohan'olona andreo fa tsy tady anaonao foana vinona ary ty nareo ve tsy te ho any arivo indray tsy mba tian'Andriamanitra ane le ty zao tsy hainylanga le hoe aizany loha samangina njerena fa Andriamanitra ho atapony loha fa iza miteny an'lahy hoe zao hitany mba matahora letsy an'Andriamanitra mariny alefahasoany ho areo akohan'olondreo sa tonga dia alefako rehefa tsy handefa laha apetrao ragola za zay efa mivoaka sepitra ohatran'ireny vo azy reoko ho alefan'lahy fotsiny za kosa aloha radritra tsy mba hanorina ny fiainako ambony alatra na mahatra toy inona aza tsy hainylanga le hoe azo amin'ny kilodoka dia mivoaka makarakara ny ireny elahy ty koto be eritreritra dia mitadava frere tandrema elahy tsy mahita aza matahotra radritra fa tsy maintsy mandeha tsika any andrenivohitra ny tanjo eny ary fa dia matoky an'lahy zanyko dia veloma indray zany ry kalamara sy ryle masirako ary aza malahelo an'ireo le tsy valao andeha any akohan'olona mitopiny an'izay efa mipopopopo mitady andreo ke lahy tady andray vola fotsiny vetivety eo le ty tokoa nga ny tonga n'le fitenenana hoe mivavaka lahady nefa mangalatra koa alatsinaintro ok zay le roa fazabe safary eo tsony way tobila daholo ve reny ragola jere zato izy to mitandahatra be ny any atao ahoana ny epita eto amin'ity lalanyity zao radritra natao hoe mbotay azy fa aza midonakanaka eo tonga dia mepita ko raha voadony eko nga vitan'izay mbotay azy fotsiny tomabila mijanony reo radritra fa ndao epita ndeha ary zato izy ary azatsahana ny tongotro radritra nareo koa to mibahambany etaloko eto koa izy moa tsy voahitsaka ka za matahotra hoe voadona ny tomobila eo ianao dia akakezikako za ndraytsy oe ary saika ny solainy lehibe moto teo nga mo tsy reny le pakafoany tanàna ary le pakafo be aty ragola tsy izy an'izany pakafo zany eo radritra moto reny le atao hoe kisotera ragola kisotera ary eza zany zao ny ombotera sady to tsisy ronono terena koa nge aty zany kisotera hoa moto zany le ataonao drandrana n'olona reny fa tsy ombotera ka na hoe kisoteraka ay ve za ve nahalalako
eo ianao dia mahatsiarotsara ny kalamara maitinareo sahady. Aza miresaka an'izany le maro zany aloha. Oy, inona ry rakona? Ohatray toa misy mitsiritika be. Rano, jere. Fa ny rano ve ragola tsy tokony hijotso midina? Jere ty nefa toa mitifi-danitra. Tony no haingon'ny tanàna fa mangina radritra. Jana mahatananarivo anatananarivo. Ka mba fahitanay tanàva vaiza moa tony rano nitifitra ambony toniko. Aiza ny alana izany misy an'izany aty Antananarivo? Eny elahy marina moa zatra n'le rian-drano ery avara tanànako. Tsy meko tsiny. Fa de tena vesa ihany aloha le olona aty a. Rano ve rangako aririna fotsiny tahako izao? Nga tsy evidiny tony aty e. Tena rano tondra seo any tahatazako io ko io ve tsy vola vetivety? Aza medaladala eo raha dritra fa mipetra tsara. So dia itson'ny olona vonjeo lazainy fahadala vaovao eo ianao. Fa atao tsara aloha izany ko sady misy rano ihany ato ambany ato. Aleo aloha isaika kely fa sady mafana be ny andro rakola. Ndao tena anondra n'le radritra ty. Te marina le hoe tanavy miakatra ny vohitra. Atao ahoana reto? Andao radritra andeha. Aleo aloha isaika kely e. Nareo ve tsy mafana e? Zavatr'olona ny ele ty io e. Nitsokoko lava any ambanivohitra nantontolo any io ao. Ato foiny akanjon'ny lahy radritra dia ndao andefa tena manala baraka. Raha hitany tatinina anay amin'izao hoe lahy raha tsy azy izay anaovany an'lahy. Ndao ary elahy kotsy. Za efa vonina be riny isaika. Oy, ary iny tohatra misy an'le pakasary mitovy an'le tany an-tanàna tamin'ny krismasy iny. Ao aloha mba haka sary eto ragola. Andoavam-bola any ele ty iny. Nga tsy maka fotsiny e. Andoavam-bola iny. Alao mijery fitaratra tsika lahy, mijery fitaratra e, tsy dia vita zay iny tsy andoavam-bola. Fa fitaratra ve azo tahirizina ry le tia? Ka mijery eo lahy dia hita lahy eo ny sary lahy dia vita e. Ny olona efa vonina ny pôzipôziko le ty kotsy. Hafa ihany nge za mba mana sary ho tahirizy zany e. Ka chèque 1000 nily ty makasary indray mandeha. Ohatrinona? Chèque 1000. Ohatrinona zany le roa? Arivo zany le aky tia. Ay ve arivo e. Ataovy teny gasy ohatr'izany tsara rehefa miteny fa tsy hainay zany chèque 1000 anareo zany. Ary andao le ty andefa sao dia tsy ho tonga any amin'ny tatinina anay eo a. Ndao ary fa nga mbola lavitra be zany tatinina lisany zany e. Tohatra nefa ela ihany tsika izay nandeha zaiko. Ny tongotra efa mamay amin'ity zavatra mainty be amin'ny tany ity. Io lalana gondro le tia. Godo inona? Gondro? Ay ve toy zany gondro zany? Toa mandoro be izy zany rehefa mafanako. Tsy gondro kay moa ty fa godro a. Godro zay mihitsy le fitenin'ny tatinina anay hoe vao miala kely lalatany ianao dia mandray godro. Zay talava matadidy a. Engane le sy mba omby didiantsika se lahy ry gola ka. Golaka ny lahy ahoana e. Gola letsy a. Inona koa ary ty sarotiny ty. Zay ay tonono tsara ny anaran'le olona fa manjary sarotiny izy. Gola ny anarako. Iza mireto moa le tranony tatiny. Tena mino afa ty vonivom-paisiko ely ty ka. Marina e ty mihitsy. Misy lavarangana ozy izy dia vonivom-paiso. Fa nga tsy tadidiny lahy e. Toa anao tadidiny mpanaraka koa le ty zaniko. Vao mamerina fitadidiana tsara aletsy a. Eto mihitsy le izy tsy lavitra eto. Tena hito mihitsy ka. Reo zao le voninkazo amin'ny boatoboato be sy so ny tenen'ny tatinina hoe reo fotsiny ny tazamina dia tsy very lahy rehefa miakatra aty. Sira fa io mihitsy e. Fa sira ahoana re lahy? Fa maninona ny tsy hoe siramamy fa sira e.
rehefa azo ny lahy fotsiny le tsy ny tiako tenenina dia zay a mbokozy raha tsy io mihitsy ndao andondony oka aloha tena matotra izany hoe tena io a so dia manaonao foana eo efa hoe mbokozy ho ah gadra foana ty atanin'olona tiako ndao ary todomy ahon'izay iza nga zao odio tatinna odio tsisy tatinna fa zeritrita fa nga efa niovatrano ery tatinna moramora le tia zay ary lazaiko alahy hoe tsy iziny ao moramora hoa fa iza ny tena dia davinareo reto e mbo saika anytany ahy ho ah hoe ato ve nytrano tatinna iza ihany ary ty tatinna anareo ty raha vaviny mamanay ho ah zany ka le tatinna ne misy anarany aiza ny alalako zay raha vaviny mamanareo any ay tatintinna iza koa zany tinna reny anarany dia ampiana hoe tatinna dia tatintinna ato ve izy ho any mipetraka fa zay ane arive jereva ane nijiro efa mirehatra daholo ay ve aty izy mipetraka ka mandroso fa mbola tsy ao izy hoe tena marina ihany ny fitadidiko talala zany raha dritra fa mahatadidy bosansa ihany tsika amin'izao bonsansa marina tena tonga taty ihanyko tahaka ny mba hamokatra ihany ny dia tsika raha zany ka inona ny arosanareo zany lo fa avilavitrako vomanga ry trida na mangazo tahaka iny tsisy an'izany atoko zay misy re aroso e le ohatra hoe mofom-bazaha reny mofo gasy mofom-bazaha ho mofom-bazaha inona le ty zany gato tsisy an'izany nga tatinna anay mitondra an'izany foana rehefa makany aminay ngato ahoany fa iza aloha ny tena anaranareo reto e samy avany tanàna ihany tsy hahifankalala izy ragola dia za radridra radridra iza tsara efa hoe izy ragola dia za radridrako iza ihany ahoana ary nareo ve mareniny fa hoano ary trida ratsy be nga zany anaranay zany to emezanao zery trida aloha ny anarako fa tsy tridanao zany mbola tsy ao nefa to efa arivariva ihany aneny andro izy fa ohatra miomakomanandeha hiasako no dia hiasa amin'izao alina izao ve tsy ho tomboky ny angady any ny tongotra ary trida ngamolo ity dia tsisy afa-tsy asa tany ny asa aiza ny alalan'izay asany any zany tokoa fa dia mahagaga marina ho ahy tridy ny tatinana iny fa manam-bola be nefa tsy dia hita hoe miasa rehefa makaty ahy to matoritory fotsiny izy amin'ny atandro makay ny iziko matoritory ahoana reraky ny alina re izy miasalina ne ny tatinna anareo ary tsy tatarainy any tanàna mihitsy zany nefa izy raha mamonjy zanakabelezana foana rehefa isaky ny fety ka zanakabelezana nga androanyle fa iza koa zato ohatra to igola marina igola moa gola ary tatinna adiny tatinna sahady ve maninona ty amin'ty andro ariva rery gola mba mamangy rery tatinna zay mahavangivangy aneho ny tiakavane ka tokony mba mampilaza kosinareo fa dia tonga tampoka tsy mampandre ve
dia zay zany le atao hoe vahiny tsy ampoizinako inona masaka tsy haiko izay nandrahoany tirida aho fa zahazany tokony any tany hoe tonga natotra vomanga sy mangazo anganareo mba voandalana avy any ambanivohitra ka lany tsatoka be ho any vomanga ry tatiana tamin'ity dia tena tsisy mihitsy vary moa le tsy avy ny orana dia ratsy ary ny mangazo ka iny zao no tsy nahavimbina re sady tadidiko mihitsy ary tatiana le tany an-tanàna iny ny teny hoe makarary nify be tony mangazo tony sady makarary vavony ndrendra mofa le ninana bonoke nivingivina mety tatiana ny teny hoe masiso mahazenina rery gola mahasositra mihitsy ka inona ny vaovao e ary izy io namanao io efa hoe tsisy vaovao fa saika tonga tia hitady asa io dridra namako mpiara-miasa amiko manahoany tantinina ny gola manahoany e ohatra miavinavina be nge tatinina ny lisan'izany ry goly sady ohatra ny hafahafa izy zany tsy azokazoko tsy maninona zany le tsisy vehivatoetran'io ka mieritreritra ny hijanona ty hafiriana aloha nareo ragola saika hoe mandra-pahita asa mihitsy sa ianao mahita asa ho anay ntso zay tambanivohatra tsy nety nianatra ohatra ny tony ve mba hahita asa e finona ny diplômany reto e diplôma fa nga any any tatiana any anga tsisy asa dia ndao hiara hiasa tsika eno nahita amin'ny tirida teo matsy fa andeha hiasa hono ianao androany alina dia ho zay hoe sao dia mba mety corda de cornao ay aza mety aladala eo ragola tsy sepe tsinitsinina tsy tsy fari-pahaizana nanana ko mieritreritra ny hiakatra ty andrenivohitra hitady asa za rehefa nahavita taona faharoko sady efa mahay manoratra ny anarako mahay manoratra ny anarana dia zay mipingapinga hiakatra ty andrenivohitra hitady asa fa tsy fantatrareo anga mifahasarotan'ny fiainana ty andrenivohitra ty e ka raha tsy mahita asa dia ahoana hoaiza ka tsy zany angery tantinina fa na mahay be ny asa tany tanàna dia hoe aty andrenivohitra ty mba moramora zahoam-bolako ary nahazo tele fisaka angeda be ry tatininy zany eny tokoa oay jereza to izy ila ho feno azy ny rindrina ray manontolo nefa tsika any an-tanàna le mijery video reny video kelikely balitika kely io ny tangoronan'olona rehetrarehetra mandoro onjato ve rangadiny ray hita ho alesiko fa za aloha dia ho tamana ty amin'ny tantinina ty raha izao mifandehaniko sady jereny seza mahalemilemy be misy apoany samosa inona ny ao anatiny tony za aloha to dia eto ny atory raha alina tsy miala eto oy ary mihevitrevitra be li ty izany ry gola jerela oy ary lolo ekarako mihitsy ahitana zay tena fitotoniko jerela miakara raha hitsapa kely ole tia miakara hoa betany tatinana eo ela masika ny elotiny tsy dala izy to efa venitra be ohatra ninony reny jerela oy voadona la eo ny elty miakara letsy miakara tia mipetrahy lafa roany tatinina androany ala eo ela eo le ty dia mitsambikambikiny eo ambony sezan'olona eo le ty ko tsy mba mahay manararotra mihitsy ao miakara efa hoe anjera zavatra eo ay ela moramora ala ty fa sao dia tapaka eo ty izy jerefa efa midraitra mihitsiny iny ary oy maty moramora ela fa ho voadona la eo trondron'olo ao anaty baty io enjerany ely ty io iny tokoa fa voadonako ary le izy oy ao reo fiainana aloha avereno angana fa raha tamy eo tatina raha tsy azy azo ny raraka ve ly ty ho azy rofina le trondro lesy batabatao tsirairay asa zay mihitsy ny ale tsy tiako izay fampiteniteny zay fa inona le zavatra ny anjera teo e tena sovazon'olona mihitsy reto
Ny salonko ny tapahana tato jerety izy sy mitsongilana be. Ny trondroko ny vakiana jereo. Andray, iny enjeo le saka aloha fa lany saka le trondro. Ohatrinona ny vidianako an'ireo trondro lafo vidy sy fahita firy eto an-tanindreo. Zaho efa tsy mandry alina mitady vola, reto manimba ny zavatra fotsiny ao anatin'indray mpimaso. Matoko reto an'io. Azafady Tatiana fa io namako atsy dia ao tsara. Tena azafady Tatiana. Fa tsy dia ao tsara ny lahoany. Karaha tsy izany ve lahy ikondrakondra ny eny ambony sezan'olona zao manjera trondron'olona. Afa-baraka amin'ilay Tatiana anay mihitsy aho. Sy andao hoditsika lara-petsy ve lahy tena tsy manaiky an'izao mihitsy aho. Mba tonga aty amiko ve nareo dia manimba zavatra ny antondianareo aty ve sa ahoana? Mifona re Tatiana, tena mifona. Aleo fa hiasa atao aminao ahy hanolona ihany e. Inona ny asa hietreretinareo atao ato? Hiasa hinan-kanina sy atory. Ary avy eo hanimba zavatra? Tsy manana asa ho anareo aho. Sady olona ohatr' izao ve? Ndehana mandeha ihany. Ka re Tatiana, andro alina be zao ahy ve dia andeha ho aiza e? Raha tsy alina ny andro ny roahako teo an'io mihitsy nareo. Zao no izy. An'io alina ihany nareo no mijanona aty. Vao tonga ny mangiran-dratsy tsy mila mifankahita aminareo kory aza atao tratraka eto nareo mandehana avy hatrany. Zay ary ny lary dritra. Elao atsy laitra tenenina mihitsy. Tena fa dritra n'olona mihitsy le tika. Ka atao ahoana zary ve nanampoy enjera teo iny? Ka efa hita ny lava sezan'olona malemilemy iny dia mbola nitsahalany tongotra la maloto be io ihany. Dia inona zany ny atao e? Trida. Ao zay matama. Sendra n'izay olona tsy malala fomba faran'izay mandreraka indrindra. Fa naniny jereo ny simbainy taony salon simbainy taony trondro tamin'ny bokal jereo tena naovany an-trano amboary aloha reo ka tsy te ahita an'ireo mihitsy isory daholo le korotana rehetrarehetra eo dia sasao mihitsy aloha le trano. Rendraikakio finity jereo le trondro mitsipatsipaka io ve tsy ho faty fa kao rano aloha madama. Za indray ny ranao ianao ny tokony makan-drano fa tsy za e. Tsy zay ve ny antsoko anao eo amboary io zavatra io. Madama. Vahiny mampimebe koa ny vahiny madama tsy mahalala fomba nefa mampalahela rehetra avy any ambanivohitra tsy mahalala ninina. Inona moa ny saim-patany an'izay aty Antananarivo tovy aniko taloha ihanyko. Mahavy any rehefa tsy mahay ninina. Tatiana ny moty izy teo dia ho aiza ny tany alehandreo raha roa madama ato ny andro alina tsisy fianakaviana mba hivatanana. Ao fa ampinay ianao trida androka an'ireto trondro reto ary maninona moa reto raha tonga dia endasina ataona izy dritra loka e. Sady zay anefa iny tsy ampozina raha teo e, mety tsisy loka zao ao aminareo ao. Fa angaha io ranona fatao amin'ny loka. Haingo trano ny filazan'io fa tsy atao loka. Lafo vidy be ny evidana ny Tatiana anareo anio e. Mety azona 500 ve? Dimanjato angamba betsakany. Alina anankidimy vao mahazo an'ireo. 5 alina zany. Za mety karaha makolay vola. Ety anozo be le tsika zao raha drindra no mitonataonanako. Na azo roka alika tao amin'ny tantinina tao. Marina raha saika narainako ny andro. Izy amin'ity miasa alina ity miverina vanka zetina be. Fa mba masisy koa le sy tia vaky be ty fa zany eo ihany ko. Tena mantsina dia mantsina izany fofony izany. Zara le tsy mba gagako ny fiheverako an'izany Antananarivo ity taloha tamin'izaho mbola tsy taty mihitsy. Heveriko fa hoe manitra dia manitra. Eny e, lao zany ho any fa inona zany zao no tena hevintsika selaka? Ny asa vetivety sady haingam-bola aloha zao
tsika sela raha teo mila mihinan-kanina zao raha tandro dia mibatabata entana. Iny matsy tonga dia misy 500, 200 mitambatra eo iny paharivony andro mahazo misimisy ihany e. Ary maninona moa lesy ragola raha maka saretintsika dia mitaona etan'olona. Alao le tsy hiainga amin'ny kely a, zay ananana aloha nampiasaina. Tsy hainlanga le tenin'ny soratra masina hoe kely ny andohanao fa lehibe ny hafaranao. Ampiasaina aloha ny tanana dia manamanamba-bola dia avy eo mividy sarety mihitsy e. Tsy azo ny lahy mihitsy, tsy hoe hividy anetsika fa hofaina e. Indray ny tsy hitako marina nefa iza nahatoky alahy io ka hampanofa sarety alatso lazainy hoentiny lahy mandosy teo ny saretiny. Andao lesy fa tsy maninona, andramana aloha ndao anatiny ery. Tsisy mangataka voatamainana e. Dao ary e, sady ohatra mba misy olona avy any an-tanàna ihany anie ty ny sasatsasany amin'ireny ka e. Ohatra mba mety ihany izy ty asa hitantsika ty ka jerefa tsy amin'ny 12 akory dia efa mahazo 5,000. Eno nefa ny an-tanàna ela miasa paharivandro vao mahazo ohatr'inona. Ka zany anie ho ahy e, fa zany hoe mamizana aloha le mitarika posy e, sady le mitandrana amin'ilay tômôbilina tsy eran'ny aina mihitsy ka. Tiantsika sela vahiny be tsy mahita lalany ty koa ny tena raharaha be amin'ity asa tiako. Hita moramora eo ihany le tsarainy a, atao tsy enjery tsara fotsiny tadidiana zay efa nandianana dia io rehefa ela no ela. Zaho ty mandeha tsonjina fotsiniko. Kanefa misy tômôbila mifofoho be zao ady voataona eo ny etan'olona avy lira tsy voavidy tsony ty ragola. Tena voadona le sarety so ihany tsika lafa mba nahainy ihany. Marina raha naiky ny tompon'ireo siramamy ireo fa raraka eran'ny arabe. Jereko ary ty saretintsika sela simbako tapaka tsisy raisina tsony. Ahoana zao ny zavana ny tompon'ny sarety amin'io koa. Enina letsy tsika laty nitetika tombony kinatombony eto amin'ny arabe. Nga tsy han'olana io sarety io sy ireo etan'olon'ireo zao. Rovina ihany le tsika laradrindra vao mba ho tafita. Za koa ary lesy mbo mahatany tenako to tafity ty voarenjy. Fa aiza ny entako to mivata tena anareo fotsiny ny entanareo makaty. Aiza ny siramamy, aiza ny lafarinina. Loza ne madame. Fa loza ahoana? Tratrany tsy azo anomaranay ho a patsaray tsombo vava fenao ve ahoany. Patsaray tsombo vava ahoany? Loza iny ny lazainao? Ka zao nisy tômôbila niremoremo be avy any arina. Zay sy radrindra variana mitarika avy aty aloha. Nidomany indray mandeha tonga dia miparetaka eran'ny arabe le siramamy sy le entana. Dia very zany ny entako. Ka zay indrindra nahatongavanay aty aminao hoe hialatsiny. Tsy te halala an'izany soloanareo ny entako aingana dia aingana mihitsy. Tsy manaiky ny entako complet no ilaiko eto. Kare madama kely Tsy te halala an'izany aho angary ny tsiponina fotsiny aminareo. Kare marina izay anefa iny tsy mahity zatsy mizavara sady mbola tsy manam-bola mihitsy ay madama. Tsisy rarahiako izay mahavahiny anareo any. Soloa ny entako dia milamina sahakako polisy. Kare marina ao atao izay fanarahany. Ary ianao be tsy miteny eo, menahena fotsiny eo. Ianao mihitsy nefa nanizingizina hoe alao to aminay madama ny entanao. Ka nitampoka ny madama tsy mahalailay e. Aiza moa ny anapozanay hoe ho voadona ny tômôbilina izay. Tsy te halala aho fa soloa ny entako dia izay. Kare madama tena mifona rembo
Mbo e madama. Aza tao an'izany madama, tena tsy mbo e fa mbo mihitsy e. Rehefa tsy hanolo netako nareo dia polisy maka anareo eo a. Zay ny tediavinareo. Ka aleo asiana fifanarahana madama, aza intsona polisy izany izay. Tsy mba misy asa ngany aminao any dia oneranay ny entanao e. Tsisy asa. Zao da zao nareo dia midy any amin'ny violon. Midy any amin'ny violon ny laragola. Aiza ny violon zany? Any am-pigadrana ilay vendran-dreto zany a. Any am-pigadrana? Okareo madama, tahin'Andriamanitra reo madama. Hita mitsy tono hoe tamba ny vohatra voniakatra ny vilony. Ody! Aiza olona? Ody! Trida! Izany raha ary zany. Vao Trida! Loza ny ery Tridy. Lozinina. Lava be zany vao avy aloha tatininy. Tatinina tsy mbola tonga, lasa niasa tamin'ny alina dia mbola tsy miverina. Ary mba mandeha koa zany tsenandry tatininy zany raha izany a. Dia ahoana lesy zany raha gola? Inona ny hevitra ity? Fa any amin'ny Trida ve aloha tsy mba misy voly. Mba vonjeo aho afa voadonan'ny tomobila eny etan'olona dia tsy nanaiky le tompon'entany. Soloana daholo n'le siramamin'olona fa very teo amin'ny arabe mihitsy ane. Fa nareo mitsamony reto ve ondrakindrafana sa ahoana mihitsy? Dia aiza zao ny vola nilonareo an'izany etan'olona narianareo tany izany? Ka zay indrindra ny ery Tridy. Ianao ve tsy efa mba nikarama betsabetsaka ihany zay efa ela ihany. Mba omeo amin'izay ery Trida nilona etan'olona. Ohatrinona nefa izany? Eo aloha ry Trida mba vonjeo telo hetsy ihany a. Telo hetsy? Eno a. Ka raha makidimy volana be izao ve dia omeko anareo rola fotsiny. Nareo ve ahoany? Mbo vonjeo rery Trida tahin'Andriamanitra ianao a. Mba mitrefla kely indray ianao dia mivolana manaraka ane dia mahazo an'izany. Sady hosoloana koa ne ilay izy rehefa mahita asa e. Sady solonay aneny ianao fa tsy hoe angatahany. Ao ry Trida mba hampio moa. Tena midika amin'io nge izay mirahalara ohatra ka tsy vonjenao e. Raha tsy samy avy any ambanivohitra aloha tsy nanao an'izao anareo rola. Fa mba mitandrema kosa manaraka fa tsy. Saotra ry Trida, tena namana maro ianao. Tena avitra ihany aloha tsika tamin'ilay etan'olona voadona iny raha dridraka. Hita ho alesy raha gola. Raha tsy teo aloha Trida, asa fotsiny angambany. Tsy te hieritreritra. Fa le olana zao dia le atoritsika rola andro any alina ndraika. Andao rangahy tonga dia eto ambanin'ity toneliny ity na atory a. Ndao ary, sady eto mba malomaloka ko. Zay mihitsy raha sanatria avy ny orana mba tsy lena. Fa mangatsika aloha eto a. Tena mila miafy. Zany nga hitantsoniko. Olo tia, nefa to be olona matory be angely ty izany. Jerela reny. Reny angamba ity le ataon'olona hoe 4,000. Any? Tena reny marina. Da ikisakisaka fa iza koa no hiara atory an'ireo. Ndao ary. Dia ry amoron-dalana ery zany sa tonga dia ndao rangahy tonga dia eo a. Sady za efa tena valaka. Tsy maninona fa samy efa tapony samy reraka tsika ko. Mangatsika be mihitsy zany raha dritra. Marina raha hita toreto tena mivadibadika tsy. Tsika se lakoa ty tsisy lambako. Atao ahoana fa miafy aloha e. Tetoko nga le hoe didy maso asipana vody. Mareta fa anana ny zo iny tolo. Eny aza kivy raha dritra. Tsy maintsy mbola ho tafita ihany tsika ny erina any. Mezaly lesy mitady toromaso aloha.
Zanga tahaka nipetraka nahazozona aina ka ary aleo atory amin'izay fa tena zao ve tsy efa mifiry alina. Efa alina ihanyko. Rendrika sahady koa le ty nefa ohatra misy miraorao be zany a. Sady toatrany to misahotaka be, sady misy feona sifle koa. Aleo aloha foazina ka. Legola foazy la Manana sady ihain'olona aloha zany fa misy ena misy feona kirioka be enoy. to misy ina marina zany te rehefa to misy mifanenjika ohatra makaty misy ane izy zany. Eny tokoa jere hitana ny ataolo tia misy akisa re mitoritorina fotsiny fa inona ry reny. za koa ary gagako zany ny amoazako an'ilay hoe mifoazy aloha. Sody papangalatromby aty vely ty isombo angalarina. Iza mahitako sampangalatra tômabila. Mety zaiko to. Dia ahoana natao hosakanana sa atao ahoana. Ohatra mandositra manitsy be makaty mihitsy anery le rony zany. Aleo miatakataka so ipity andrako. Reo namana tonga de betaolo tia sambory avy hatrany. O ka raha sefa tsy namana e, tena tsy namana e raha sefo. Raha sefo so de mba tsy rariny zay ne tsy izy e. Tonga de 6 minutes resy tonga de andao lisana makany amin'ny poste. Ao aleo aloha ifampiresaka e. Lisana manazava fa lisana namaky ny tranon'olona tary ny tananay azafatotra raha sefo zay ane hitona etan'olona raha marainy e. Manjiny la ndao manaraka anay de vita. De aza tifirina amin'ny basy ary ay e. Iendrana lesitirakola tsy naposiko ohatr'izao mihitsy ny aty. Fiainana manirikiry be kay. Manjiny lava iala mamaky tranon'olona ko eo mitomamany eo. Enjana be mihitsy kay aty Antananarivo aty. Tena tsy ho aty intsony raha afaka eo. Zako tsisy idirana amin'izay mpamaky tranoko tsika indray ty mivoendrikendrika. Raha tirakola aizany tany ale. Ka zany aneo ahy akoakoa raha nakalarila tany tanàna ny sakanako ohatrany lava hoe tsy sitrapon'Andriamanitra nely ty zao tsika ty mivoendrikendrika amin'ny vakitrano tsy haitsika akory. Manjina va lisana avy any amin'ny poste lisana manazava tony an'ilay zany. Raha sefo amoramora ihany natao lisana izy amin'ny vola be. Tsisy idiranay zany sefo volinina e. Zay marina lesy lazaina ka tsy fantatray hoa. Iza daholo namalisany ambarao fa maratra eto lisany androany. Zay sy radritra ihany any mpinamana sefo e. Zay marina va lazaina zany ane marina sefo e. Zany lazaiko zany zay ihany mpinamana. Aiza daholo zany zao ny karapanondro lisany. Mbola tsy mahana karapanondro zay sefo. Tsisy resaka fa midy ato lisany. Ay sady tsy manana karapanondroko mazava mihitsy zany fa lisany mihitsy nanao an'io action io. To tena hiara-mitsindry azo lentsika ty. Tsy aloka avelesy niaritra tamin'ny asa tany. Tsy
tamanato amarina ejere fa terikely sady maimbo be veletsy ato rovina vao tafita letsy ato tena maizina fiainantsika ty aty maizina gasy tokony ho patrobe tsisy mosandro mihiratra mihitsy ty letsy fa saika nihiratra kely teo de nanolo etan'olona zaho ndray tika midoboka ty amin'ny viola volany trida iza namerena lazy ienjana lesy za fiainan'izany andao letsy raha dritra mba hivavaka Andriamanitra tapony lolo avina ambony rindro mamondrafo aminay vonjeo zahay sy dritre marina mihitsy samivavaka rakoly zany Andriamanitra mba heno hivavaka zahay amen amen ahoana lety shefo dia ahoana ry tinina fa ohatra n'izy zany olon-dratsy tratrany lisan'izany e reo bandy anankiroa reo ka reo ohatrany avy any amin'ny tanàna avy any ambanivohitra be reo ndrevitra nga atao fa inona ary ty tsy lereo ny arasady oatra mibera maso be mivavabavaka be ohatran'le nindrinika manao ratsy vela dia anao an'izany manao raha maso manetsikelyko fotsiny zalako fa za tsy hijanona mandra-paraina ny andro a meo volako dia andeha rehefa kelikely ka antana marina mba alevetsy ambaravarany tsy le lakiliako dia amezaka volanao e ataovy betsabetsaka ny volako raha tsy zany a tsy miverina tsony amin'ny manaraka ndana fa tsy inona ary ty aiza koa ary zany lakilean'io zany itsikay asositra koa ty nefa asa moka tao andoletsy atoalika mihitsy saya koa fa ohatry ny ahoanary ny tena enon'Andriamanitra mivavaka mandoalika mitsangana sa mandoalika samiki mety mitafy lamba fotsy angamba ndorangay andoalika fotsiny lohandroany ndao lesy andoalika iza koa zato berany maso be ato amin'ny shefo tsy zato olon-dratsy nefa miseho mitomanitsy ohatra fatsy le ragola sy le namany ve reo e tena izy reo jereo fa mandoalika sy mivavabavaka mihitsy ry zareo ataoko ahoana re aloha ranga anaovana arrangement amin'ny chef ohatry mampalahelo eto izy reo ve dia hoe anao ratsy mino aloha fa tsy nangalatra zany reo e ty ary le volanao tsy aloha ve tsy omena vola aloha androany ary e finona koa tena azo anao teo anao miteny hoe meo vola fa za andiko eo indray anao miteny hoe tsy mila vola androany fa tsy vola ve ny tadiavinao e tsy zany foana ny fiainanako zao ary mety chef malala ahoana izay hitanao misy an'izy reo lahy voatazon'ireo e ko ina ny diranao amin'izay izy reo lahy voatazonao clientanao ngareo tsy hoe clientko ireo fa teo avogaga be nahitany zareo teo fianakaviako avy any ambanivohitra ireo no tena marina chefo nanao ny tsy mety ry zalahy dia voatazony fa iza koa sara ny pirofo hitenenanao fa nanao ny tsy nety ry zalahy e so dia mba efa lasa kosa ilay olon-dratsy ny enjehanareo zany dia zalahy no tratra satria
Nakany amiko mantsy zareo reo mba ilatrano atoriana dia tsy nampandroso azy ka izay mety nijanona ny teny amoron-dalana teny. Mo chef Atsoinao zany ka tonga aminao ve izy tsy ataonao matory eo aminao dia mandeha eny amin'izay teny ala iny. Indray alina fotsiny izy nitazomiko tao dia nasaiko nandeha nitady asa taniko. Ianao koa tia toatra ny mampidika izy ho etiko. Re moe rangafa ataontsika izay fanarahana fa izany eo ihany. Ary ohatran'ny tsy olon-dratsy ihany izany ry zalahy reto rehefa tena zoiko ny olona manao ny tsy mety mantsy hatr'izay rehefa tratra ohatr'izao ohatrany tena vandravandra mampatahotra. Lereo mety sady ohatran'ny be ranomaso ny ohatran'ny mivavaka foana. Aleo nga avako ny sady tsy misy porofo koa ny manambara hoe lereo ny tena nanao an'io akty io. Dia ahoana? Aleo fa hita eo ny amin'izay. Dia efa matoky anao zany chef Ok. Zanatra vaviko avy any ambanivohitra ho ary eo. Efa hoe eno hafa hitantsika nanamboarana an'izay. Tena mivaly ny vavakantsika Radrindra. Tena mba enjana koa aloha iny azo atsika iny. Reny angamba le antsoin'ny toaly taloha hoe andro miditra ozy zareo. Tonga dia diran'andro teo tsika mitsamy. Afaka ihany aloha tsika Radrindra tamin'iny saika ratsy iny Tena zalo efa kivy mihitsy. Efa hoe tsy tafarana tsony. Ka zay mihitsy hitan'izay razantsika tay zany hoe midy violo. Fa tena mamaly vavaka aloha Andriamanitra. Ka zay aneo tsy mba manary mihitsy izy amin'ny andro sarotra. Tsy mitaredretra izy fa tonga ara-potoana tsara. Jereva amindreny mivalim-bavaka maray ny andro mivoaka tsika. Zany mihitsy lesy raha gola. Fa zao Radrindra, iny lo vita ihany. Fa mba roviana ihany tiantsika se lahy ty vao tena ho tafity. Asa lesy na roviana ihanyko. Akinina amin'Andriamanitra. Zay mihitsy aloha ny amin'ny ho avy hoy izy no anontanianareo fa ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Tadidiko mihitsy zay tenen'ny bebe anay foana taloha. Ary tena marina mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany rahagola. Ndeha hody any tanàna ve sa hitady asa eto andrenivohitra? Asa noho ny tsenjery. Roviana ihany ary tsika ty vao tafity. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Rahoviana vao tafita. Rahoviana vao tafita. ireto avy no nanomiaina ny tantara. Fitiavana Rasolarojao no Radrindra, Sylvain Rasavindrafara no Ragola, Miriam Malalany avy no Tantine, Nirina Laloestera no Gertrude ary Tonjora Besandratana no Tandrony Filaminana. Fantaniana anankiray izay napetraka tany alalany ny tantara teo iny hoe Rahoviana vao ho tafita. Tantarany Ragola sy Radrindra izay ataontsika hoe nahitana taratra karazana fijaliana, fahoriana, fiafiana, tsy fisiana, tsy rarana izay niatra teo amin'ny fiainan'izy ireo. Maro ny toa azy ary tantara be mpanana ny tantarany fa izay tiantsika angalana lesona
dia toy izany indrindra ary ty Madagasikara antsika ity. Madagasikara izay toa sasamiarana mihevitra fa mba efa ho tafita kanefa indrisy fa toa mitetionja mahery ihany ity nositsika ity. Mandraka kehitriny dia mbola mametram-panontaniana ihany isika raha oviana va ho tafita. Raha oviana tokoa re vao ho tafita i Madagasikara ventsoventsontsika izany ary andeha atao vavaka engany ka mba ho tafita i Madagasikara eo ampamakivakiana ny ranomasimbe ao anaty olana ara-ekônômika, ara-politika, ara-tsosialy amin'ny lafiny manontolo mihitsy irarentsika ho tafita soa i Madagasikara dia ho tany sambatra i Madagasikara anay olay ventsombavaka anatin'ny tononkiratsika. Fa maha-baibotsy kolotsaina n'ity fandarantsika ity dia isan'ny kolotsaina raiky tapisaka ho anatin'ny maro amintsika ny fieverana hoe ratsy ny any ambanivohitra, ny andrenivohitra ny tsara. Antika dia be ireo izay misafidy andao ny fiainana any ambanivohitra hiakarana ny andrenivohitra, toy ny everina ho lanja miakatra ny fiainana ambanivohitra atao hoe ambany, ambony vohitra atao hoe ambony, ka dia toa malaza ho tsara sy ahitam-bola ny andrenivohitra gasikara. Anka maro ny roboka mandao ny fambolena, mandao ny fiompiana, mandao ny fiainana dia misafidy ny karokan-dravola eto iarivo. Inona nefa no zava-mitranga be ireo manta vary rehefa tena tonga tokoa eo amin'izany arivo izany. Na tena tombony raha teo kinanjona tompony, zary anarana fotsiny to vilitsaona ny fieverana hoe fandrosoana vola toy izany. Fa ny mifanohitra amin'izay ary no indro fa hita. Ataontsika anaty farango sosina kely moa ny teny vahiny hoe exode rural, lasa mifindra mahazo anandrenivohitra avokoa ny any ambanivohitra. Any ka manjary vitsy isany manao ny asa izay tonga tanterahana any. Fa izao ny tena marina andeha hialana izay hoe toe-tsaina toy ny nananan'izy ireo izay. Tsy ratsy velively akory ny any ambanivohitra, ekena fa mafy ny asa saingy ny andrenivohitra zany hoe zao efa miamidina tsikelikely miazo ny ambanimbanivohitra sy hatrany ambanivohitra rehetra any, satria mahita fa efa miaratsy na ny rivotra iainana na ny zavatra tao efa tsentsina dia tsentsina anaty farango sosina andreo, efa tena saturé ny fiarahamonina eto andrenivohitra. Ka etona dia te ampahery amintsika raha toa ianao ka any ambanivohitra andeha tsy hoe tsy ho tamana any, fa izay no isan'ny tsy mahatafitantsika malagasy. Tsy mba hifitorana ny zavatra tao, andeha hikezaka azona masim-boly tsara, ahafahana mampiasa zezika, ahafahana manao ny tany arak'izay tokony ho izy ary izay hanamasaka ny any ambanivohitra. Izay no andeha ho atao mba tsy ampitombo isa ny tsy hanasa fotsiny indray rehefa avy eo. Ho an'ny efa andrenivohitra kosa dia mbola hiotra ihany koa amin'izay azo atao, ary raha mety aza raha efa tapidalakale eto dia hikatsaka izay azo atao mba hiverenana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Hatrany amin'ny 80% ny malagasy ihany no tafiditra ao anatin'ilay resaka fambolena sy fiompiana izay. Fa tsy mba toy ny zareo Amerikana
maro ihany koa ny zareo ny tafiditra ao anatin'ny fambolena sy fiompiana fa ny fambolena sy fiompiana ny zareo tena ao anatin'ilay hoe matianina, ao anatin'ilay hoe tena hifotorana ary ampiasana ny fahaizana rehetra mihitsy azy izany fambolena sy fiompiana izany. Nde hialana ilay kolontsaina hoe rehefa hoe mamboly sy miompy dia hoe ratsy na hoe asambany na hoe mahamenatra, fa hifotory ny zavatra izay ataontsika ampahomby an'izany indrindra. Ary io Andriamanitra manambina antsika ao anatin'izay. Fa raha ohatra mantsika tsy ambony tsy ambany toranjona lika, zary manalasala dia tsy mipetraka tsara kory ilay fidiram-bolantsika, dia eo ny mampiroro saina antsika. Fa izay zavatra ataontsika dia ataontsika indrindra hifotorana tsara. Raha tsy ho lay azo mitoroboka tsara tarehy ery atapika foana ianao, dia mety aiza ho lay bozaka kely fitsotsorana fakanaina fa bozaka kely tsara indrindra kosa. Atolotra anao ilay teny tompo ato amin'ny Isaia 1:7, ny andininy 10 ho fankahirezana antsika. Aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahiry anao sady mamonjy anao eny mitantananao amin'ny tanankavanan'ny fahamarinako. Amen. Zanahary tsy andrin'ny hafa androko ihany ho ilay fitenintsika izay, aoka hanana faharetana isika eo amin'ny fiainana, fa tsy maintsy tafita, tsy maintsy tafita. Ny tomponao no hanomehery, fa tsy maintsy ho tafita ho afade matonky. Dia izay indray ary ny lesona izay noraintsika tamin'ity androany ity. Tsy voatoerana toy ilay andevilana azy fitenenana akorin'ny tenako fa mametraka ny mandrapitafa aminao ny mpankafian'i Kristy, ary dia manonona mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ary aza misaraka amin'ny radio vaovao masoa Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafia Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.